Nolotrana raha batoko ratsahivana kely dia nisitraka orana ny akamaroan'ny fatra maro teto Madagasikara omaly afa-tsy ny tany amin'iny morotsiraka avoany andrefana sy atsimo andrefana iny ihany no maimaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha ny mety ho fitohizany kosa indray dia mbola miandrandra orana hatrany aloha ho amin'ny anio saika manenky amin'ny fatra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny fatra avaratra andrefana sy avoany andrefana ary atsimo andrefana iny ihany no mety mbola maina hatrany ny andro amin'ny akapobeny. Mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny fatra sasany eto amin'ny afovoan-tany, misy mihitsy aza ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay manakery ho amin'ny anio satria mety anodidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny mety ho fabetsahany rotsakorana any amin'ny fatra Itasy ny ilana atsinanany vakina karatra Moromania ary Matsiatra ambony. Entanina zany ny ponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety iseho. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana ihany koa dia misy an'ity rahona ity ato amin'ny ranomasimbe Indiana izay vinavinaina amin'ny rotsakorana any amin'iny fatra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny manomboka Rampitso. Mety ho betsaka ihany koa ny rotsakorana any amin'iny faritra iny manomboka Rampitso makany amin'ny fiandohan'ny herinandro. Raha ny vinantoetry ny andro ho amin'ny Rampitso ary anjerena amin'ny Antsipriany dia azo orana tandrifindrahana ny any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara manomboka ny Sambava hatrany Fitovinany. Azo orana ihany koa ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sofia sy Mahajanga. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro na dia somary ho sembanandrahona kely ihany aza ny voamaraina ho an'ny ilana atsinanan'ny afovoan-tany ny azona loatra mangoro ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia ary any atsimo atsinanana. Raha ny tolakandro kosa indray dia ho maina aloha ny any amin'iny fatra avaratra andrefana sy afovoany andrefana ary atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Andrahona mety arahana orana tandrifindrahona ihany koa ny fatra sasany eto amin'ny afovoan-tany. Ny fatra hafa moa dia manantena orana tandrifindrahona mety arahankotroka hatrany. Ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 7 degré zao ho an'ny afovoan-tany, 2 hatramin'ny 3 degré ho amorotsiraka atsinanana, 2 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mafana tanteraka mihitsy ny andro any amin'iny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny satria manodidina eo amin'ny 7 degré maripana ambony indrindra any Betsiboka sy Sofia. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia saika miaina aloha ny tany rotsakorana manerana ny nosina izany na tsy zany aza mety mbola ahitana orana tandrifindrahana hatrany ho an'ny afovoan-tany iray manontolo sy amin'ny morotsiraka atsinanana. Ny faritra hafa indrindra any amin'ny morotsiraka avaratra andrefana sy afovoany andrefana ary atsimo andrefana sy atsimo nosimo moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na andrahona mitsitokotoko. Ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 na 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana fa 30 na 7 degré hatrany zay ho an'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Andao faranana ny vinantoetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia saika mbola ahitana orana hatrany aloha any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy noho ny fisian'ilay rahona avy any amin'ny ranomasimbe Indiana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa ho an'ny ilana atsinanan'ny afovoan-tany sy ny faritra avaratra ary ny morotsiraka atsinanana. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia mety iseho ny orana tandrifindrahana any amin'ny atitany ny faritra sy Menabe sy ny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoan-tany, 13 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka eo amin'ny 17 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia ino atolotra anao indray ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny akapobeny ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo
ary saika manodidina ny fetra nasionala avokoa ny rehefa rehetra voaray raha tazantsika amin'ny kisary izao. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany amin'ny ankapobeny izay tamin'ny falitondrivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.